araka izany dia tsy tokony miandry ny faefatra amby folo ny volana febroary vao anio ny fitiavana amin'ny olotena fa isan'andro dia afaka maneo izay hatrany ny tsirairay satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Arahantsika manaraka izao kosa indray ny fanazavahana mahakasika ilay lalao fo amoureux karakarainy ny vondrona MATV amin'izao fankalazana ny fetin'ny mpifankaty izao. Miarabantsika indray manjoy ny fitelavitra MATV ary tonga saoty anatin'ny fampahalalam-baovao ny MATV anio moa ny tena dia anentana indray antsika rehetra izay nanohana ny antso tao anatin'ny lalao izay rahana aminay dia tsy inona fa ny fo amoureux fifananana moa izy ity tao ny sary tao ny vidéo ary tao ihany koa ny tononkalo izay nataonareo mpifaniana rehetra. Nomena fotoana kely nareo isetona sy ahafahana miaraka amin'ny olontiana moa tao anatin'ny ity fetin'ny mpifankaty androany ity ankasitrany feno hatrany moa ny mpiara-miasa rehetra ao ny Madagascar Airways eo ihany koa ny Master Immobilier Service ny Hôtel Mangoustan any Sainte Marie ary ny Grand Mélice etsy Analakely. Misaotra sy mankasitraka ihany koa ny mpifaniana rehetra nandray anjara tao anatin'ity satria tonga mandeha ilay irery izay raha toka hoe tsy teo ianareo mpanohana sy mpandray anjara izay ara no afaka noentiko teto amin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra sy mankasitraka.